na leo tena kely de lasa ohatrany hoe lasa fanohitra ho anao indray le izy hoe tena soa ihany fa nisy ny zavatra ohatran'ireny fa tena nahendra le izy nampipetrapetraka anao lasa hitanao hoe ohatra zao zany nitondrana n'le fiainana zay koa moa olona zanaka ambanivohitra de ohatrany hoe efa tsy haiko zany hoe kely ianao de nahita fiainana sy nahalala fiainana ve de anina fa le amin'izao fotoana mantsy zany raha zavatra hitako lasa le aingitra sy le inona ny azo tenena anazy sonobis ma ve lasa misy an'izany aingitraingitra zany sy le inona zany nitenenako azy mialangalana miaingitraingitra tsy mahalala ny tokony atao lasa zavatra ohatr'izany mihitsy mianta loatra zay angambany de lasa ohatrany hoe diso anta zany le ankizy am'izao de lasa tena mivoana loatra makany amin'ny zavatra tsy tokony ho izy eo indrindra no hitariantsika kely ny resaka zany za zany ny zavatra tena hoe tsapako de hoe tsy miteny tsony ny fitezan'ny ray aman-dreny amin'izao fotoana izao tena tsy miteny tsony taloha zany raha ohatra zany ka hoe manao fampitahantsika de hoe taloha ny ray aman-dreny mbola nampianatra tamin'ny alalan'ny mainga amin'ny zavatra farany madinika indrindra mahalala miarabolona mahalala manao azafady olona mahalala fomba tsara mahafantatra hoe raha olona oatra zao de zao ny tokony atao raha olona oatra zao de zao ny tokony atao miainga any amin'ny karazam-biby sy ny zava-maniry rehetrarehetra hatramin'ny madinika indrindra de fantatry ny zanaka gasy hatramin'izay tena hoe mitaiza manabe manoro arabaky teny amin'izao fotoana zany lasa mifamadika izay zavatra zay raha ohatra zany tsika ka hoe mijery kely ny tamin'izany fotoana raha zaza 10 taona zaza 9 taona 7 taona any ambanivohitra any andeha hoariko amin'ny hoe any ambanivohitra sy ny eto andrenivohitra zany le hoe nitalosiny ankehitriny fa any ambanivohitra koa zao efa manomboka simba satria efa manomboka tafiditra le réseaux sociaux any zao efa manomboka mahay manao Facebook zao ny olona any efa manomboka mampiasa efa tonga any ny mpampiditra sy ny mpanamboatra telefônina sy le mpisolokoloky kely sy ny any de efa manomboka misy toe-tsaina miova fa ny tamin'izany zany raha ataontsika hoe zaza 9 taona zaza 10 taona tany ambanivohitra de olona efa mahay manao raharaha efa be ny tanàna kely mihitsy zany hoe afaka ilozan'ny ray aman-dreny eo de izy manao ny raharaha avoaka ny vary azana avoaka ny akohany ampisoko mahavita manome haninomby mahavita mahandro kanimpanao zavatra mahavita mbola matsaka rano mitoto vary voalamina daholo ny rehetrarehetra fa amin'izao nge raha olona efa manana maîtrise raha tsy mahamasaka ny hanina hoaniny enjany zany zay mihitsy zany le lasa zavatra misy amin'izao fotoana zao hoe olona efa hanao maîtrise na efa manana maîtrise fa ny hanina hoanina ny hanina kely ao an-drano aza tsy vitany lasa ohatrany hoe misy zavatra tena ny famadika ny voana lavitra loatra miaraka ny tokony ho izy mihitsy zany ny zavatra misy ka inona ary no mety hoe antony nahatonga an'izay zay indrindra za manokana aloha zany aoka tsy ho tsiny tsy ho fondro fa raha za zany no anontaniana amin'ny hevitro de tena tonga de manomboka any amin'ny farany ambony no resahako amin'io tonga de nany amin'ny fantsakana zany no lesoka voalohany indrindra midina makaty amin'le vahoaka madinika tonga de any amin'ny faratapony mihitsy io ary io efa nandritra ny fitondrana maromaro ny fandimby fa zany hoe le izy moa zany le toe-tsaina koa zay le hoe miova andrina miova sata miova vady miova nahandro izy le fitenenana de tena hita hoe memitotongana any le fotom-pisainana zany ao anatin'le zavatra misy eo amin'ny lafi ny fifampitezana sy fifampitondran'ny ray aman-dreny sy zanaka zay ifampiresantsika zay taloha zany ny fanabeazana de arak'izay resahany mialy zay mihitsy hoe fanabeazana vita amin'ny alalan'ny fifampiresahana fifampitenenana fifampikapohana fifampifehezana masitsika tena nasika ny ray aman-dreny taloha tena nasika mihitsy fa tena le amin'izao fotoana lasa ny gorakora ny baranahany nefa rany lasa tsy misy mpifehetsony mihitsy lasa ohatrany hoe za moa zany mpiteny an'izay matetika foana hoe tsy mahafeny zanany tsony mihitsy ve ny ray aman-dreny amin'izao fotoana sa matahotra ve ny ray aman-dreny sao sanatria ilaozany zanany na sao sanatria anao inona ny zanany raha miditra amin'le fifampifehezana nefa ny mahatonga amin'ny teny hoe any amin'ny fanjakana foibe mihitsy ny fototry le zavatra fanjakana angeny manaiky an'ireny hoe zon'ny ankizy zon'ny vehivavy zon'ny olombelona anyny fa reny angeny tena manimba n'io zavatra io e satria tsy mifanaraka amin'le fotom-pisainana mahamalagasy atsika le izy tsy mifanaraka amin'le rindran-damy nara-boajanary nanaovan'Andriamanitra ny hoe reto le gasy de lasa mivoana manaraka reny rano fotsiny ny sanatriavina mitsingevana ohatra ninona hoetin'inona moa tsika
manaraka fotsiny an'le rivotra avy any ivelany ary zay mihitsy le loha hevitra hoe manoloana ny tanjaky ny fitsokan'ny rivotra afaka nataotsika le izy hoe manoloana ny rivotra fandrosoana manoloana ny rivotra avy any ivelany manoloana ny tsy haiko fanamafisina mihitsy hoe tanjaka mihitsy le voambolana hoe tanjaky ny fitsoka satria tena tsapatsika mihitsy zay hoe miazakazaka be ary mavesa tanja be dia lasa ohatrany hoe sady tsy hay toaina no tsy azo lavina no ohatrany terena mihitsy tsy maintsy iainantsika eto Madagasikara le zavatra misy zay zany no zavatra tena hitako zay ny fanabeazana taloha de tena fanabeazana fa ny am'izao fotoana lasa fiompiana horesahako zay rehefa keo tena lasa zay mihitsy ny zava-misy fa le fanabeazana am'izao fotoana manko tsy fanabeazana zany fa ohatrany hoe fampianarana eny mety hoe fanabeazana ihany ve sa tsy haiko numérika lasa ordinateur manabe de Facebook de WhatsApp de Instagram de zavatra ohatran'ireny no lasa manabe an'le taranaka lasa kamo hikaroka kamo hianatra ary mandray zavatra ratsy vaovao foana isan'andro de mitatra ny saina zao tsika manerana ny tany de mirona miazakazaka be makany amin'io resaka intelligence artificielle manao devoir le mpianatra chat GPT ny namany chat GPT no mitiretiny devoirany tsy misy tsony zany fikarohana andelina amaky boky andelina mba antany ray aman-dreny andelina mba hidiny eny anivon'ny fiarahamonina hijery fotony hianatra ny zava-maniry hianatra ny biby amam-borona hianatra ny fomba fanao hoe ity dobo ty zao ohatra raha atao ty azo akana tany manga ohatra teto tamin'ny fotoana nandavahana azy ohatra zany de mahalala eo zany le akizy hoe tany manga ohatrany ahoana no eto inona ny azo atao amin'ity tany manga ty raha anjahana zao ty de mafy be raha ratsodorany ty de ohatran'izao fa tsisy manao an'izany fa ao anaty chat GPT daholo ny zavatra rehetra mimengy de lasa ohatrany hoe ingénieur eo ambony latabatra zay le ataoko hoe lasa fanabeazana numérika zany le zavatra misy fa tsy tena mipetraka araka ny tokony ho izy tsony zay ny tena zavatra misongadina zany am'izao fotoana zao de miaingy avy any amin'ny fanjakana io ozy satria raha mijery mivantana zao tsika amin'ny zava-misy eto ambonin'ny tany samy manana fijery moa ny olona fa za zao aloha ny eto de alao iasa ozy raha zao zay anao ny fitenenana tsy adala mihitsy ny tany Corée du Nord ohatra nanidy tanteraka ny lanitrany tsy nidikidiran'ireny zavatra reny satria reny no manova ny fotom-pisainan'ny olona tsirairay avy ray aman-dreny ange raha fara misy de misy ange mety hoe feonany zanaka sy ny ray aman-dreny am'izao fotoana zao mialy ao anatin'ny tokantrano adiny roa ngamba raha betsaka adiny roa raha betsaka satria am'le asa mandraharaha iainany any de efa tsy afaka manao nininona tsony izy de adiny roa zany izy raha betsaka zany efa hoe tonga ao an-trano efa reraka koa solakanjo de misakafo de midy any anefitrano de any de any de tonga de zay de raha pitso maraina efa samy lasa ndray de tsy misy tsony zany le fifampiresahana sy fifampitezana fa le Facebook sy le WhatsApp sy le Instagram sy ny tariny no manabe an'le zanaka de ny fiarahamonina eny ivelany de rehefa tsy mahay nininona le zaza de iny fiarahamonina no menatsiny iza nefa no fiarahamonina fitondram-panjakana ao ihany zany zay zavatra zay no miodina raha ohatra zany ka hoe ny hevi-dehibe ao anatin'le izy no avohitra atsika tena hoe tsy misy fotoana satria sarotra le fari-piainan'le olona ny olona talonge manako hoaniny jereo tsara fa mifamatotra indray am'resaka fomba mampanao sy ny fadila izy taloha zany zavatra zany vao aja manako hoanina daholo ny olona mbola tsara ny fari-piainan'ny olona de afaka ny apita le fanabeazan'le ray aman-dreny am'izao fotoana no hanina androany mbola raha pitsy vao tadavina zany hoe misy fotoana zany efa mandro fotsy na efa tsy mandrotsaka mihitsy le olona de am'izay fotoana zay lasa matin'le na tsy mpiasa-panjakana ary de lasa indray mitomboriky sy mitaona fasika sy manao asa tsely kekely ery de valaka tonga ao an-trano de na le zaza mba miantaanta ary mba hariva reraka tsisy atoriny dada atao de lasa tsy mepita le fanabeazana nefa iny fotoana iny mba tokony hoe mety mba hitatarana angano kely aminy mety mba hiresadresahana kely anarahana maso kely ny fianarana ary inona koa moa fanaraha maso fianarana ataoko le ray aman-dreny tsy lasa lavitra tam'le fianarana inona fanaraha maso andeha ataony hoe ampianatsanaka nefa jereo tsara ray aman-dreny am'izao fotoana iteneny koa ny ray aman-drenytsika raha ataoko zany zao hoe eo amin'ny taonatsika teraka talohan'ny taona 2 tena ny ray aman-drenytsika ireo mbola hafa mihitsy fanabeazana menan'ireo za tena gaga nianatra zavatra be da be mihitsy reo ray aman-dreny taloha reo tam'izany fotoana zany zany hoe nisy raha fanabeazana zany efa natanjaka be niditra teto a Madagasikara ary tena nahasoa nahatsara zay
mianatra karazana zavatra be deabe le ray aman-dreny de inona afaka anampianatra an'le zanany izy afaka nanara-maso an'le zanany any izy de teo amintsika zany ohatrany mbola nahavitan'le hoe manadina lesony eny mbola mitsikilokely de voaranao mbola manampy anao raha misy ny zavatra tena tsy hay mibedy anao raha tena tsy mety ho tavavoakanao le izy na tsy raharahinao fa ataovy am'izay ary zany hoe le zandrizandritsika no efa lasa ray aman-dreny fa tena tsy mipasotsony io fanabeazana ny zanany eo io tena betsaka ny zavatra hita am'izany zavatra zany satria nahoana efa tsy mitovy tsony niova le rafim-pampianarana lasa tsy mifototra tsony tam'le mamalagasy ny taranja éducation civique efa nasorona tsisy an'izany tsony ke am'izao tsisy an'izany nefa talomba misy an'izany hoe raha hiditra birao inona ny tokony atao manangatsaina inona avy ny zavatra tokony arahana inona avy mibaiko mandeha inona avy mipôzipôzy zao nanira-pirenena be da be ny tsy mahay an'izany tena mino an'izany nisy fotoana zay manko nahita karazana inona ny azo ilazana reny micro trottoir nataona fahita lavitra hafa de tena antanina le olona zany hoe ataovy kely hoe ny andiny fahatelo amin'n'ira-pirenena tapitapy fa tonga de tsy mahita teneniny nefa tanora hitanao hoe mbola miaraka amin'ny tabile inona zany ny ataon'le mpianatra tsy mepita tsony zany le fanabeazana zany hoe efa tsy mifototra am'le mahamalagasy azy intsony le zavatra misy eto Madagasikara fa tena atao mihitsy zay esoratsika am'le fakatsika tsikelikely de mitsingevana fotsiny tsika de ampinan'ny olona kobakatsaka fotsiny am'izay anao rehefa aveo de zay inona zany le kobakatsaka eto le zavatra avy any an-dafy be da be atsetsina fotsiny ao anatin'ny lohan'le zanaka gasy tsy mifanaraka am'le fotom-pisainana maha izy azy am'le mahagasy azy hoentiny mibe sy mivelona sy mitatra ohatra tenenina hoe ministera amin'ny fanabeazam-pirenena ohatra zany de le teny ao misy hoe fanabeazam-pirenena fa nangano akiray renge tsy tataraina any am-pianarany ka fanabeazam-pirenena inona ny atao hoe fanabeazana de tena hoe mitaiza manoro mampitombo ny fahaizana mampahalalana ary manao zay aolombanina an'io mifototra sy mifaka amin'ny tany satria olona volavolaina hitondra firenena io raha pitso olona volavolaina ho sangany elita leader eto am'le fireneny le olona ratra zay fa zao nga misy an'izany tsony tsy misy tena tsy mampamino aho fa tsy ananako tsiny angamba nitenenako an'izany a nanao taranja sociologie teny akatso nanao histoire teny akatso nanao malagasy teny akatso nanao étude culturelle teny akatso fa tena tao anatin'ireo zavatra zay nataoko reo a malagasy ny tonga de najaniko vo nanomboka kely niditra fotsiny de najaniko satria naniny jereko le izy to amin'ny teny frantsay daholo indray le fampianarana toy za hoe tena didy lokangandrainy zanabary ty valao ijanona any a ny antony mety hoe tena mianatra tena mety hoe tsy fantatro aloha zay any ampovoan'ny fampianarany fa za koa tonga de nanaovako tsobodrano raha miangaly le izy satria vo anomboka anao de mijery an'le fanjanjavatra ohatra an'izao mba mifampiresaka am'le bandy efa nianatra teo aloha de tena tonga de tsy maharesy lahatra le zavatra momba anao eto amin'ny taninao tamin'ny fotoana nanaovako ny anina tena efa ohatrany hoe nampime amy moa zany le zavatra misy fa ny dera ihany le mpampianatra rehefa tena nandeha le izy teo amin'ny nanaovana ny boky hoe angamba tsotsigniko ny teny amin'ny tenin-drazako eto an-tanin-drazako amin'ny malagasy piray raha amiko jereko hoe tsisy fa za tsy le taranja inona nataonao tam'izay de tonga de ohatrany hoe samy gagagaga eo zany le mpampianatra zany hoe fa ahoana moa zany no hiprésente zavatra amina teny gasy be tsotra zao le ty le zavatra natao tamin'ny teny frantsay de nalefa tany ny anina rehetra micorrigena ny boky fa noho ny efa tonga am'izay le fotoana ataova amin'ny teny gasy nangalanao bahana mihitsy de ohatrany hoe gaga de aveo nitehaka fotsiny fampianatra hoe ahoana koa moa zany zany zavatra zany fa ozy izy ako hoe raha sanatria moa zany ka hoe tsy hoeken'le mpampianatra le izy inona moa zany anaovana an'io fa tsy ajanona faty any io azonao le resaka fanabeazana zany eto amintsika tena tsy fanabeazana intsony fa lasa fampianarana inona le fampianarana mizestery rehefa hoe hay daholo ny zavatra olona rehetrarehetra avy any an-dafy any teorian'olona ny anaranao ty ny théorème de Thalès Pythagore Poussée d'Archimède loi de Newton ny anina ohatra de reny no asaina ianaranao ny tenin'ny mpanoratra mila laninao tsenjery hoy Socrate hoy Aristote hoy anina hoy reny zavatra fa zay anao mba aiza tsy misy mba fanabeazana mifototra am'le tsy hoe tsy ilainy reny a fa amiko zany zavatra tokony ho fanampitianiny reny hoe efa tena voko vary ianao
vary gasy mitsiratsiraka miaraka amin'ny anombo marihatra tsara miaraka amin'ny lasary voatabia de avy eo anao manao lasesta de reny zavatra reny zany efa mba tokony hoe mba le ranom-boankazo kely na le kafe mahireny mba tsindritsindry-tsakafo zany sisa na ho an'izay mivoaka sigara de mba sigara foany iny sisa fa ny tena tokony ho izy zany de hoe mifototra am'le mahagasy anao aloha ny zavatra rehetrarehetra tsy zay anefa ny zava-mitranga de miantraika zany any amin'ny fifampitezany ny zanaka sy ny ray aman-dreny ao anatin'ny trano satria teny ratsy sy ompanabavy no hitany eny amin'ny fiarahamonina resaka vetaveta no hitany ao anaty Facebook sy WhatsApp sy ny tariny rehetrarehetra ao ary malalaka ny sita rehetra zay tia nidiranao zazakely 8 taona 9 taona am'izao vehivavy kely tsy eritreretinao mihitsy raha mihaino hira taloha tsika de mbola hoe jereo angeo izy tombany avy aty anoloany nitsona ne azo ipasohana domy fa avoiny sipakelina 10 taona am'izao mijerena an'izany azo ipasohana dominao zany fa tsy mahita an'izany ianao fa zavatra efa pamplemousse kely daholo ny lanjalanjainy eny azonao zany hoe inona ny zavatra efa mitranga any amin'ny tontolo ny fiarahamonina kely misy azy any miasarotro mety tsy ny rehetra fa tena misy zany ary tsy vitsy tompoko be de be ny zavatra hita am'izany na mpianatra tamina sekoly tsy miankina teto Antananarivo tsy ho teneniko hoe taizy io fa 3 taona 4 taona teo na mpianatra tao amin'ny toerana io rehefa nampianatra tao de mahita ny fivoaran'le mpianatra tsikelikely hoe makaizy izy zany tam'izany fotoana zany mbola vao telefona inona izy ty taoriana kely ny telefona misy tosy ny tactile tsy tactile moa le nampiasana ohatran'ny stylo kely reny sy ny Blackberry reny nisy tam'izany fotoana zany avy eo efa nampianatra taty amin'ny toerakafa indray tao aorianan'izany efa nanomboka ny tongany Android fa mbola le version ambanimbany kely ny Jelly Bean sy ny KitKat ny Lollipop fa am'izao any amin'ny toerana zay ampianarako tena hoe mbola misy zaza raha jerevanao zany hoe zazakely sipakely na 12 taona 12 taona fa tsisy zavatra tsy hainy amin'io telefona io azonao antoka tsara mihitsy zany ary ny zavatra miparitaka eny amin'ny fiarahamonina de hoe zazakely na 10 taona fa mahalala resaka porno tena mahalala an'izany izy jereo tsara reny hoe ataony eny amin'ny azafady amin'le voambolana moa zany fa nalaza be teto amintsika izy hoe misy kanija-kely maromaro mifampitaritarika eto sy eroa de tonga de azonao hoe ohatrohatrany ahoana le paozin'le bandy kely sy le fekanjony de ohatrohatrany ahoana paozin'le sipa kely sy le fekanjony de azonao ny resaka miodina ao anatin'ireo fa resaka plan na revirevi fotsiny tsisy mihitsy am'ireo zany hoe andao ifampitarika ho any amin'ny biblioteka municipal na andao ifampitarika hoe ry amin'ny biblioteka eny Anosy tena tsy zany ny zavatra ataon'ireo fa inona mebetsaka koa ny everina hoe tokony ho fitezana ny ataon'le fiarahamonina nefa tsy fitezana inona zay le trano kely ho an'ny tanora na toeram-pisotroana io na toeram-pandihizana io na toerana fijerevana orona tsara io na inona ary tsy misy mpanara-maso reny zavatra reny tsy voafery ny zavatra reny nefa idadasineny arivarina mitady vola dadasineny arivarina mitady vola de zay ny teneniko teo hoe any amin'ny faratapony aloha ny lalana voalohany de midina isaky ny tompona andraikitra isany ambaratongany de atao voatra ny tokosira samingy mandray ny tandrifiny de tonga de samy malalinareo hoe aiza zany ny tokony ho izy eo amin'ny hirahira fifampitezana amin'ny andavanandro hoe tezaina amin'ny alalan'ny mozika ny taranaka de ny mozika tokony ho enona tokony hoe mba zavatra mamofo ny fanahy manaitaitra ny saina ary ampy anabeazana ny vatana sy ny atotoa hoentinao miaina satria ianao de olona volavolaina any foana le tanjotsika hitondra firenena hitondra vahoaka anasota ny razana ary indrindrindrindra ianao de olona no volavolaina hitondra tokatrano etsoroka didy arak'le niteneniko teo hoe misy zavatra tena mahamenatra olona efa olon-dehibe hiditra eny amin'ny université mbola ny ray aman-dreny no manao ny dossier ny idirana eny akanjo zany ange tena mamindraindray sanatria avy zavady am'le fiteny mampite andaka mihitsy le olona satria raha ny zavatra hafa mino hafa tonga de hainy raha itenenina voambolana tonga de fantany zao daholo ny tontolo miaraka am'izany raha ny fihetsiketsehana efa tsisy zavatra tsy hainy amin'ny ara-batany fa anao an'le dossier hidirana eny akanjo mbola ny ray aman-dreny manao an'le dossier azonao am'izay le zavatra misy satria donto sy bado am'le karazana fanatontoloana ratsy le taranaka tsy misy zany hoe mba zavatra hoe fanabeazana mahasoa mahatsara tsy voasivana zay angamba mety hoe misy fa vitsy le andeha ataoko amin'ny mpanetretena hoe fandarana ohatran'izao ifampiresantsika zao ohatra vitsy noho ny karazana fandarana
maneho ny kolombody avy any andafy any mampandihy vodetsy mampandihy vody ery mampandihy vodetsy fa le ry oa reny hoe zazakely na 5 taona de efa le manotsanotsana vodiny eny rehefa mandihy de vao misy fianakaviana tonga avy ataovany diandry jereny taty de eo de fahaly ery hoe manao an'izao le voaviana zao tsika nahita an'iny paritaka be tany anaty Facebook tany zazakely na 4 taona miteny ratsy variraraka falitsika rehetrarehetra hoe reny ny zavatra misy ohatrany hoe lasa iomemezana le izy fa tena mampalahelo ane reny re olona mampalahelo ny zavatra ohatran'ireny satria mazava zany fa zay ny fiarahamonina iainan'iny zazy iny izy ary no andeha anao fanahinina hoe zao tenenina fa zay ny fiarahamonina iainany de lasa eniny isan'andro ao zay de zay ny lasa averin'le zazy de zany rehetrarehetra zany mbola voafampidirana zany hiditra lalindalina tsika rehefa aveo fa voafampidirana daholo zany rehetrarehetra resako zany hoe potika tapaka tarangana ny fifandraisana eo amin'ny zanaka sy ny ray aman-dreny rano sotoavina mahaolona no jerena amin'izao vaninandro iainantsika zao satria reny zavatra rehetrarehetra eny amin'ny fiarahamonina reny manabe ny taranakitsika de tsy voafereny averiko any le teniko teo hoe tsy adalan'ny tany Corée du Nord ihany nanidiny lanitra mba tsy hidikidirana Facebook sy ny anina ohatran'iny azy fa zay ao aminy ihany mety hitentsika hoe donto be ny olona ao aminy fa raha ampitahina amin'ny taranakitsika zay aty amin'ny heverina fa firenena misokatra ariny lavitra tsika de jerevo amin'izay fotsiny le heverina hoe ho fandroson'ny firenena rahatry zay melehibe indray ireo taranakitsika reo anahoana izy amin'izany de angamba azy sa hoe mbola hidina hatraiza sanatria aviny vava zay milasalasa kely tsisy mijanona eto andeha ho any andafy andeha hanompo vazaha andeha hiasa any amin'ny orinasam-bazaha andeha hanambady vazaha tsisy miraharaha mihitsy zany ty tany razany ty tsy misy satria tsy misy fanabeazana mahasoa mahatsara an'le taranany eto de ozy ny ray aman-dreny hoe zay kosa laha mifatotra mampondrana tamin'ny laha ny vola lany arena andao any andafy ianao fa any misy avenira kokoa le avenira rehetraretin'ny ray aman-dreny io de hoe tsaratsara karamany zanany de zay ny atao hoe tafita fa zao le fanabeazana an'le taranaka tsy misy tena tsy misy fa tsara karama fotsiny izy na hoe mananjanaka mipetraka any andafy na miasa any andafy fotsiny jereva am'le misy irany eo de amin'ny rakoto zay any hoe avy lavitra mosa inona ny titran'izy zay hoe tafaverina ny anatra avy any andafy le zanany hono nandritra ny 3 taona nahazo diplôma 7 izy olo manganay tokoa de nanaovana fetibety ao tanàna de faly ery izy ny hirahira ka nanotso zay ozy fa ity ny zavatoza ozy nahaorony fanahiko vao mainka koa nenaila ivorona nafahiko fa lamody mampiavina no voandalana mbanetiny ka ny fahendrena fa iny no dakany sy naletiny mba nanotrika ozy nefa lamoka natody zany hoe rehefa nenahay an'le zava-bazaha zany le taranaka gasy de nevery le fahendrena sy le fahalalana de le fahendrena sy le fahalalana nefa le asina mahaolona fanabeazana fototra zay de lasa nariny daholo zay fa mafinaritra azy de no miteniteny bazaha eo ambavany de manao ny fomba bazaha eo amin'ny fiainany fa tsy misy rarahina zay mahizy azy inona zany ny sotoavina tenatsika am'izany inona no fampandrosoana firenena tenatsika am'izany tsy misy tsisy ninina azo tsika andrazana am'izany fampidirana fotsiny ihany reny fa ohatrany tonga de rano vaky molo le izy satria tonga de be dabe le zavatra tonga tsy namaky tena hitako mihitsy hoe tena ao anatin'ny hafanam-po tanteraka mihitsy ianao na izara niniko tena hoe tsy notapana satria mety rehetrarehetra ihany koa le izy ary mino fa mety samy manaiky an'izay daholo be dabe zao miatokatoka hoe tena marina tokoa zany tena mifampijery ao an-trano ara de samy tonga saina kely ihany koa fa mbola ho avy eo le mandrisika hitanareo zany io nareo io eto mieno eto de eo de hiady ampitoerana ka mbola tsy tara raha izao ianao ny antso ny ankizy any ivelany any raha izao vao ifampiantso sy ifampitaona ihany koa mbola tsy tara satria mifampidirana zay no efa vita ho avy eo ny fanontaniana amin'ny rarakopana zay avy amintsika mpanaraka ny fandarana famofa aleoloha isotro rano kely tsika ihany koa de manaraka dokam-barotra zay mihitsy ko zara raha mba ohatrany somary mba malokaloka mafinatrako fa ho avy io sady mahazo amoromorony-drano makagamana ny amoromorony-drano misy rivodrivotra ny tsika eto ohatrany tsisy rivodrivotra tsy mahay venao fazandefasana fotsiny alofa ny anana ataoko tonga aloha otoizy atsika zay fandarana izay sy ny famelabelanana makasika an'izay rehefa avy eo ara fa aza misaraka aminay dawary ao amin'ny fatim-padian'ny niaizina sy ny hazavana no misy ny fototry ny faharetan'ny Madagasikara. Anatin'ny alina mangina no iona ny fivoarana sy ny filana.
ary ny fanabeazana miroso hatrany no indro mivoatra ny fifandraisana na tsisy azany herinaratra ary ny fialamboly mahamelombelona ny alina mangitsokitsoka. Ampiasao ny herin'ny masoandro miaraka amin'ny vahaolana avy amin'ny Star Times. Ary sorito ny lalanao makany amin'ny hoavy mamirapiratra. Star Times solaire, toano ny fanirinao. Balay vous présente Toshiba, la marque design du Japon, avec des Smart TV plus performants que jamais. La qualité optimale pour chaque modèle, 4K Ultra HD Dolby Vision Atmos et des écrans géants haute technologie et processeurs puissants avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Android TV, Toshiba, distributeur officiel, Balay toujours meilleur. Ina est issue des graines de soja soigneusement sélectionnées pour le plus grand plaisir de votre palais. Riche en oméga 3 et oméga 6, l'huile de table Ina regorge naturellement d'antioxydants. Grâce aux nombreuses vertus nutritionnelles propres à l'huile de soja. Ina, l'allié gourmand de tous vos moments gourmands et gourmets. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamatave depuis 2003. Mafana mihitsy moa zany ny ady hevitra ato ambadimbadika ato mahakasika an'izay resaka soatoavina sy fanabeazana izay hoe le toe-tsaina malagasy foana namena tsiny ohatrany ahoana marina le tena toe-tsaina malagasy ireo koa tsy le toe-tsaina malagasy no mena tsiny ahoana moa hoe le toe-tsaina malagasy ka ohatrany hoe le toe-tsaintsika malagasy mihitsy ny tena tsy mety le toe-tsaina malagasy taloha very dia andokavany apatsahevitsika mialohany metrahana an'ireto fanontaniana reto hoe ohatrany ahoana marina zany toe-tsaina tena malagasy sady isan-jato tsisy fangaro zany. Ny tena zavatra misy dia zao. Ngamba ataoko hoe samy mbola mahalalitsika reny moa reny zavatra reny na ny apitapita tamin'ny lova-tsofina ary ny fanabeazana dia mbola voarakitra sy tehiriziny ohabolana sy ny fomba fiteny. Ao misy zao ohatra le miteny hoe ndreo ianareo ray aman-dreny tsy eloava mandeha tsy salovany miteny. Zany hoe taloha zany rehefa misy ray aman-dreny eo dia tsy azo atao no misongana an'iny. Raha tena tsy maintsy hoe maika tena maika dia manao azafady fatratra aza tsy indrindra ray aman-dreny fa hisongana anao afa mba hilalana re tompoko lasa tena hoe zany. Ny olona am'izao ke tsy manao an'izany ny ankizy am'izao ve sana tsy misy zavatra fatany eo petraka izy ao anaty bisy fa fady zany hoe ndao neny petrahinao eto avy eto dada ianao ray aman-dreny lehibe avy eto dia mitra apetany ny kasoka lohany nozongozonina ohatr'izao anaty bisy dia kipina amin'ny masony kipina amin'ny masony tsisy mivaky loha aminao zany satria manino tsy mahalala fomba tsony. Misy indray ny ohabolana miteny hoe na maranitra nify anoloana aza tsy mitsako mialohan'ny vazana. Na maranitra nify anoloana aza tsy mitsako mialohan'ny vazana. Efa haitsika tsara zany ara-boajanahary ny firafitry zay hoe nifitsika eto aloha eto no mandrovitra ny zavatra zay hoanitsika. Fa jereo tsara fa raha vao mandrapaka vary ianao tsisy azany hoe vao mandrapaka zany dia fa tsy maintsy midina aty amin'ny vazana iny mitsako aloha. Zay le hoe na maranitra aza reto nify anoloany reto dia ny vazana ihany no mitsako mialoha. Inona ny tiana ho tenenina? Ny ray aman-dreny foana no tsy maintsy lohany amin'ny zavatra rehetra, tompo teny farany ary tompony ny hera rehefa mifanao teny rana ao anatin'ny trano. Zay le hoe raha manandray aman-dreny tsy mianta namany kamboty, mananjoko tsy midinika namany tokatena, manandamba tsy mitafy namany fadiranovana. Zany hoe tena hiantaantana ny ray aman-dreny akana hevitra hierana hifampitiniana. Dia jereo tsara nge ny hiran'ny kamboty hoe zany rehefa kamboty tena hoe farafahoriana ny kamboty sy ny momba tsy mba manataranaka andimby dia tena mafy ny nanjohan'izany hatr'izay. Dia avy amin'izay zany nandraisana n'le anatra hoe ny ray aman-dreny foana no atao loha laharana aloha amin'ny zavatra rehetra amin'ny maray aman-dreny azy ajaina omembony nahitra.
de zay le hoe ny vazana no mitsako mialoha ao an-trano rehefa isakafo mandrapaka aloha dada na mandrapaka aloha zay zokiny zay vao mihinana daholo ny rehetra na mihinana ny sandry am'izao fotoana ve zany tena mbola zany ve zay naona mandoatra voky tonga de midy any amin'ny efitranony any zay mbola tsy nihinana miandry eo ny anjarany flosy lasa zay zany ny zavatra misy tanareo am'izany le fahaverezan'le izy de tsy misy mivaky loha nefa eo amin'ny fotoana isakafona no ifampiresahana ifanorona ifananarana raha ny resaka fahalalam-pomba zany de tsika gasy anisan'ny tena tompon'izany tena nampalaza tsika loatra zany fahalalam-pomba zany trondro ato anaty rano ato fe zany tena hoe ny zavatra rehetrarehetra zany de tena faratapiny ny fanajantsika n'izany hoe ray aman-dreny ao a mbola misy indray le fiteny aza manao rano dikain'ny zinga aza manao rano dikain'ny zinga mazavy zany fa tsy maintsy ny zinga foana no ampiasana aloha rehefa hakarano zinga ny fanovo ny zinga zany no mandray ny rano meloha zany hoe raha ohatra zany ka manana kaopy ianao de tsy ny kaopy no mitsabaka any atsimy be fa ny zinga no manovo de inona ny hevitra zay ianao le zanaka endriky le kaopy le ray aman-dreny endriky le zinga te hisotro rano ianao tsy maintsy mandalo eo amin'ny zinga aloha ny rano zay vao midina any amin'ny kaopy zany hoe mihera amin'ny ray aman-dreny na ny zoky olona aloha sao de mba misy hisotro rano talohako azafady de amena aloha zay hisotro rano ierana dada sao hisotro rano ianao neny sao de hisotro rano zoky sao de mila rano rehefa samy hoe aha tsisy hisotro zay fa ataovy zay ianao vao mampidina fa tsy hoe mende ianao mangetaeta tonga de lasa fotsiny zao mitsangana de maka rano de mikoka nefa misy olona eo miaraka aminao eo fa atao teny rano afandray moa raha hoe tsisy olona fenao reriny ao an-trano de hoe sao de misy mandray vilana mantsy hoe de za reriny tato an-trano de no ianko ahy de lasa maty ny etaeta tato le zanako tsy sansotro fa niandry anay tonga ny ariva avy ny tombry aloha azava tsara afa raha ianao reriny ao an-drano fa rehefa mba misy ray aman-dreny ao misy olona zokinao atao teny rana ny zavatra rehetra na ividy kiraro na ividy kaopetra de atao teny rana ny zavatra rehetra zany le hoe tsy manao rano dikain'iziny fa lalàna fototra zany misy olon-dehibe eo ny zandry no miarahaba mialoha raha te hanolotra tanana ny ray aman-dreny de manolotra tanana izy fa raha ny tena fomba gasy manko tsy fomba no mifandraindray tanana io za izy analalany zay tananao avanina voavy dimboronga mainina naniny tsisy mahita an'izany de tsy fanao io satria hasina no tandrovana ny fady samy manana ny fady tsy mitovy de jereo tsara zao ny any ambanivohatra rehefa mifankahita tsy misy andeha ilahatra andray ny tananao zany eo fa tonga de mifankahita fotsiny salama daholo e miarabantsika rehetra e manangatanana fotsiny de efa mety manangatanana fotsiny tonga zany de efa hoe samy miala e tsisy mifampikasikasika zany satria ny fomba sy ny fady tsy mitovy fa fomba vazaha vao niditra taty aoriana ny mifandray tanana no mifanoroka mifanoroka koa ny malagasy tsy nanao an'izany taloha inona ny fanoroka roany eo zao na eny amin'ny fasana aza misy mifanoroka nefa ny oroka zao raha ny fahalalako ny oroka le oroka le resantsika eto de le dotakolaka de ohatrany hoe ferabana félicitation nefa eny amin'ny fasana hoe arabaina zany fa de nina fata somatsara sa hoe tsaiko na vita ratsy tsy fantako zay eritreritra aloha fa zavatra zany zao zavatra miova mivoana araka ny tokony ho izy ny fifampiarabana de ny zandro izy a no miarahaba mialoha ny zoky ny vehivavy no miarahaba mialoha ny lehilahy zany zavatra zany de fahalalam-pomba ary ampitiavana no anaovana an'izany jereo nge fotom-pisainan'ny olona am'izao fotoana fa maninona moa zany ny fanao an'izany fa maninona zay vehivavy foana zany no anao an'izao nefa misy foko zao ohatra eto amintsika mandrakandroany mbola tsy samy mihinam-bary zany ny vadiny raha tsy mihinana aloha le lehilahy zany mbola fomba kolotsaina mipetraka zany ampanajana no anaovany an'izany le vehivavy manao an'izany de mahatsiaro tena fa manaja tsara ny vadiny izy
milamina tsara ny tokantrano zareo. Le olona tsy miaina ao anatin'izany ety ivelany indray no miseho amin'ilay raha tsy andevinao ako ka raha tsy piasanao ako amin'izao andro mazava be zaoko efa 524 zay fa amin'ny forte zay fa amin'ny batante zay fa amin'ny hitanareo amin'izany le fiovan'le toetsain'le olona. Nefa le olona manao an'izany ary tsy mahatsapa mihitsy hoe andevozina izy na ambany izy na tena hoe fifanajana miaina normal tsara mihitsy izy. Jereo nge ny faharetan'ny tokantrano dadabe sy bebe atsika fa miraha manaova zavatra manaova dinika ngezangeza amin'ny bebe fa mbola mamaly bebe hoe alao aloha iarahana amin'nga lehibe zany. Azonareo izy fa jereo tsara ny faharavan'ny tokantrano amin'izao fotoana. Ny fiazakazahany faharavan'ny tokantrano amin'izao fotoana ampitao amin'ny faharetan'ny tokantranon'ireo taloha ireo. Fa mirona makany amin'ny fahaverezana daholo ny akamaroan'ilay tokantrano. Maika hivady satria tsy voadinika sy tsy voahevitra akory hoe tena tokony hovadiana ve ty olona ity. Zaka ve manambady an'ity fa maty meloha fotsiny baolina dia tsy maintsy mivadiana le zanak'olona satria so amin'ny tory dia migadry ianao tsotsotra any tamin'ny mora dia mivadiana. Tonga tao an-trano amin'izay hita daholo ny totra alika rehetra dia tsy nentindray dia hisaraka samy tsy mifampazaka dia mandeha koa le mpifameloha ratsy amin'le serasera ataovy rytia raha za mihitsy aloha ny atao an'izany dia ataoko an'izao hoe ny anazy zao mifanaovako azy hitanareo mifameloha ratsy dia mitarika makany amin'ny faharavany le tokantrano ihany zany. Zany rehetrarehetra zany tena ny voana sy niova tamin'ny fomba mampanao hatramin'izay. Jereo tsara ihany koa ty rehefa misy zavatra atao tena manao azafady fatratra mihitsy zany hoe andika olona zany na mipetraka eo ambony latabatra fotsiny ihany aza ka tsy maintsy hoe hitsangana ianao fa misy zavatra tena manery anao na mamaika anao loatra na hoe voatery tsy maintsy andeha noho ny fotoana voafetra tena manao azafady fatratra. Mba hanaovana azafady re dada sy nefa mba hitsangana kely afa zao le devoirako mbola tsy vita nefa zay miditra maraina be raha pitso. Ary azafady tena natao nanaovana kabary be tena nanaovantsika kabary be mihitsy zany hatramin'izay. Fa amin'izao fotoana voky atsipy fotsiny ny sotro ny vilia tsisy miasa saina zay angorona an'io tonga dia mitsambaka dia midabika ery ampandrina ery tsisy miasa saina amin'izany. Hitanareo amin'izany le fiovan'le zavatra misy. Raha misy hoe tsy maintsy hitsangana eo ambony latabatra tena manao azafady rindra fa tsy maintsy mba hitsangana kely aloha fa ohatra ny tena tsy milamina loatra ny vavoniko ohatra zay mba hanao azafady kely fa tena voatery hamonjy fotoana nefa nareo mbola mihinana fa mba tsy hotsiny angamba mba hitsangana samy ao an-trano no fampiresaka amin'izany fa olona amin'izao fotoana nanao an'izany tsisy ankizy manao an'izany tonga dia mitsangana fotsiny dia miritona dia lasa eo aloha nareo tsy andry satria zao le namany efa miandry le akamampanao after efa miantso le programa rehetrarehetra amin'le firana fanampiny kely efa tonga dia atao fotsiny zay hanina malako ohatran'ireny miaramila manao alaso reny matahotra tsy azo dia alefa fotsiny. Ohatra zany ny zavatra misy amin'izao fotoana izao. Le fiovany zay zavatra zay zany tsy misy tsony le fifampiresahana amin'ilay zanaka sy ray aman-dreny ozy satria fanabeazana numerika no mitaizany zanakitsika. Zay hitany ao anaty Facebook eo ny veriny famarina ao tsisy sivana zay hitany ifampiresahany amin'ny namanamany ihany ny programany amin'ny ihany nefa raha ny tokony ho izy any am-pianarana zany mba misy fanabeazana mba hampitaina any anga misy an'izany tsony tsisy an'izany ange amin'izao any na angano ankiray aza hoa tsy tantaraina any le mpampianatra amin'izao fotoana efa tsy le mpampianatra teo aloha tsony efa tsy le kotiny ray aman-drenitsika tsony le mpampianatra fa inona efa le mitovy amintsika indray dia raha le mitovy amintsika aza mety mbola mbana azo le fanabeazana fa le tao ambanimbanytsika tao nisy zavatra efa very niova be mihitsy tompo dia inona zany ny lasa zavatra misy efa natsidiko teo ihany le izy io resahana zonony ankizy io nanova zavatra miala tsy mahasamy teny tsony le ray aman-dreny satria raha vao miteny mahery ony dia misy mahasamy tory fa manao herisetra ara-moraly manahaka an'ireny film any an-dafy reny mahita an'le zazakely lasa mahasamy mamaly an'le ray aman-dreniny mahasamy kitakita an'le ray aman-dreny ianao anie gasy hafa mihitsy eny maha izy anao dia reny no ianarana reny no atao dia lasa tena lasa ohatrany hoe foana mihitsy zany le fanabeazana foana zay ngamba tonga dia mahatsotra azy hoe sady tsy mahazo miteny le ray aman-dreny satria manao herisetra ara-moraly tsy mahazo mikapoka satria manao herisetra ara-batana dia inona tsy mahalala ny zonony ankizy anga te hitsotsotra any tamin'ny mora le zanaka indray zany lasa mandrahoana lasa fampitahorana zany lasa fampitahorana lizy araka le teny miala teny am-piantaona teo hoe lasa ohatrany hoe ianao ray aman-dreny indray tsy maintsy manambitamby foana an'le zaza taloha zany dia hoe ray aman-dreny sy zanaka
mifamadika zay am'izao fotoana lasa zanaka sy ray aman-dreny. Lasa le zanaka ndray zany mipatro zay tiany no atao zao, de izy ndray manery le ray aman-dreny vidanao an'izao a atao vitsy, nareo mba manaova an'izao. Ka le ray aman-dreny mihitsy koa ngendry ray mametraka an'izay inona moa ny asana raha tsy ho anareo miasa mafy ho anareo tadiavana ho anareo. Atafy tany le zanaka fa le fanabeazana tsy mepita azonao izy lasa manaraka ambokony fotsiny le ray aman-dreny satria vao mba miteny de io zoniny ankizy io foana miditra tsehatra, io zoniny ankizy io foana miditra tsehatra. Ary tadidiko tsara mbola kely mpianatra tany amin'ny masina misely aparibe, mbola kely tena mbola kely zay tam'izany tadidiko zany iry zany nalaza be. Omenareo very dada, omenareo very neny, omenareo very dada sy neny no zoanay. De inona ary le hoe zoniny ankizy, le zoniny ankizy ndresahana tam'izany de le hoe zoan'ny ankizy ny hisitraka fanabeazana ara-dalàna, hitafy madio, ho salama soamantsara, ilalao ihinana sakafo ara-pahasalamana. Mbola tsy nampaninina tam'izany fa nivoatra nge io zavatra io taty aoriana. Zao mpampianatra any an-tsekoly tsy mahazo mikapoka mpianatra fa mampigadra hony. Ny ray aman-dreny niteraka ny zanany, zanaka nateraka zao tsy azo kapohana fa mampigadra hony. Aiza ho aiza le hoe ny zanaka tiana tsy tsitsiana rotsakazo, tsy mipetraka tsony tsisy an'izany tsony fa mangalary anao rotsakazo de azo io zanako io fa tonga de misy fiarahamonina makasary anao de voaka Facebook de karohan'ny mpitandro filamina ianao rehefa aveo de mitsotsotra any an-tamory ianao. Nefa zanaka nateraka ao zao tsy mahazo manabe an'le zanako ao tsony ianao zany. Finona zany sisa ve no anabe azy? Inona? Le fitenenana herisetra ara-moraly, ny fikapohana herisetra ara-batana, de inona zany no atao? De lasa le zanaka zany ny patro ao anatin'ny trano. De inona zany le zava-misy am'izay? Tsy misy tsony hoe manao raharaha le ankizy, tsy mahay raharaha tsony ao an-trano. Atodingany no hay manendy, zany ara mety mbola may be ny ao ambaniny. Paty no hay mikarakara. Fa raha misy hoe vahiny 12 tonga avy any ambanivohitra ho avy isakafo ato an-drano, fa tonga de tsy mahay mandrefa ny ranom-bariny zany izy hoe ahoana moa fandeha ny ranom-bariny ity. Raha ohatra ka mba hikarakara kely hoe ataovy anana sy tsaramaso de asiovy potikena kely, fa fanina izy olona 12 tsika mihinanao, ty mivola de njora metseny fa tsy voafehany zany. Fa raha anao paty de anao atody voalohany rapida be zay ihany no ainy. Ny resaka raharaha ao anatin'ny tokantrano ao na ny fanasana lamba na ny fampirima trano na nini mba misy ihany vehivavy zay ny ataoko hoe tsy ny rehetra fa mba misy ihany mba mety hoe mahavita an'izany, mbola miaina an'izany satria nahoana mbola ao le fifehezan'le ray aman-dreny. Fa le tena le katitany kely taty aoriana nitenenao ary izy fa zay zoniny ankizy zay no ampidiny aminao. Tena loza mihitsy naterak'izay. De lasa zany raha fitiniko le resaka tsy fanabeazana tsony zany le zava-misy ozy fa fiompiana. Tena fiompiana ara-baky tena mihitsy ny fiainana am'izao fotoana zao hoe tonga amin'ny maraina de mena hanina le zaza de lasa aveo mandeha mienjy any, tonga ndray ny hariva de mena hanina de apatoriana. Inona tsy fiompiana zany? Tsisy fanabeazana zany fa tena fiompiana. Le mena hanina amin'ny maraina de aveo lasa mienjy, sanatria avy mivava, tsy hoe mampitovy ny olombelona amin'ny biby fa tena sanatria ohatry ny alika, ohatry ny akoho. Mihinan-kanina amin'ny maraina de aveo mienjy, de tonga ny hariva de mihinan-kanina de miditra ampisoky de matory. Zay zany le fiainana. Lasa fiompiana no atao fa tsy fanabeazana. Taloha ny ray aman-dreny manabe, am'izao ny ray aman-dreny miompy. Lasa miompy olona zany zao ny atao. Ka inona moa no azonao am'izay fiompiana? Akoho ve alalanao azafady? Alika ve alalanao azafady? Io ianao mitsotsory eo hoe de asio katsaka ato fa adikain'ny akoho ianao. Azonao izy de hoary am'le zanaka hoe mba misy zanaka mbola mba mahalala manao azafady ray aman-dreny ve aho mba manao mba ilalana, fa ohatra n'iny akoho io mihitsy satria fiompiana le atao. Aka an'le katsaka fotsiny izy dikainy mihitsy ianao. Tsisy fahalalam-pombo zany ary tsy mahamenatra azy zany. Everiny zany zavatra zany fa tsy misy olana mety. Mety hitentsika hoe le ray aman-dreny ihany zany ny diso ao anatin'izany fa tsy mahay mitaiza, tsy tompoko. Miainga avy any amin'ny foibeany mihitsy ozy aho io, any amin'ny fanjakana amin'ny fototra voalohany io zay io vao midina makany amin'ny ray aman-dreny rehefa avy mandalo amin'ny tompona andraikitra be da be satria mafy koa le fiainan'le olona mafy le fiainan'le olona de tsy hita tsony le vola tsy maintsy miara-miasa le mpivady de miala vao maraina be mody alina be voaka maneno akoho mody maneno alika de le zanaka
izy mivoaka le zanaka mbola matory, izy tonga le zanaka efa matory, tsisy tsony zany aizary nitezany zanany am'zany. Raha tsy olona avo farim-piainana ianao zany tsy afaka anabe intsony ny zanakao am'izao fotoan'izao. Fa tsy maintsy lasa fiarahamonina manabe ny zanakao. Iza nefa no mifehy fiarahamonina fitondram-panjakana zany. De ao anatin'izay no mahatonga miteny zany hoe misy zavatra veta be mila ovana mihitsy eto amin'ity Madagasikara ity raha mbola mieritreritra hoe taranaka vanona sy iny resahana hoe fanabeazana olom-pirenena vanona iny tsika. Fa tsy haiko tsony le resahana am'le olom-pirenena vanona ohatry ny ahoana le zavatra misy fa be dia be no tompona andraikitra miravoravo tanana, be dia be ny tompona andraikitra tsy mahavita ny adidiny ao anatin'le fanabeazana, de lasa gaboraraka le tanoratsika, gaboraraka le zanaka kelytsika, ho gaboraraka no toyany rehetrarehetra taranaka mbola ho avy eo fa zao io no hoe efa hita fa io ny vai tokony ho hitatsika ny sokirana ny akalambay mba tsy hampitatra an'io aretina goavana. Fa be da be ihany koa tsina ny tanora sy zanaka mandeha fa ny fanehoan-kevitra sy hafatra atao aminatin'ny pejy ato dia hoe ny ray aman-dreny ve zany taloha tsy mba nalala diso zany mihitsy fa zay teneniny zany dia tsy maintsy arahana foana, zay zavatra ataony zany dia tsy maintsy hoe verina fa mety foana ka tsy maintsy nanaraka ny bokony an'izay ihany koa ny zanaka. Le taloha io ny resahako tsisy fahadisoana mihitsy zany ray aman-dreny taloha fa zay nitenenina dia mety daholy. Ny olombelona tonga lafatra tsy misy fa tsy maintsy misy foana no hoe diso. Fa zao anefa ao anatin'ny fotoana hitenenana dia zay aloha hoe ray aman-dreny io manana-janaka. Fa tsy misy tsy vita ny fifampiresahana fa ozy ny eo abolana hoe nisy avorovoroky ilatona. Tsika am'izao fotoana ke mandray apo vo misy zavatra kely tsy mety amin'le ray aman-dreny, nareo zany tsy mba diso mihitsy fa nareo koa mba tongavy nareo saina. Dia azo ifampiresahana amin'ny fomba milamina zany. Fa ny atsika koa mahavoatsika tonga dia mananganady. Satria efa mahazo loha ratsy avy any ivelany dia mety tena andraso marina ty fa za mihitsy ke ny ataony ao ambovo. Miandrikendry toana amin'le ray aman-dreny. Dia lasa mivadika adila izy nefa zavatra tokony fifampiresahana milamina. Tsy misy zany ny tonga lafatra hoe rehefa ray aman-dreny dia tsy diso. Manana ny fahadisoana izy amin'ny maha-olombelona azy. Fa zao aloha dia ny okolo fa ny vitsy mikitra ny irery. Fa matony angady modro mikoritsana nisy nany mpiantso-bory. Nisy zavatra tsy mety nataonao tao. Dia rehefa mba tenenina amin'ny tsy mety nataonao aloha dia maneke hoe tsy nety tokoa iny sola avo mindra soky andahy mitsako. Fa zao kosa ary neny, zao kosa ary tada, ty hevitra anankiray ty kosa mba tsy ombonako aminareo fa inona mba azo atao fa tsy mety aminy kosa le niteneninareo ohatry zao. Dia mifampiresaka. Fa nanay koa manko ny zavatra misy manao ohatra amin'ny vehivavy le olona sasany. Rehefa tenenina amin'ny fahadisony, vetivety kely eo izy mahita zavatra andisonanao. Vadiny any aminao ndray le fahadisony dia ianao ndray no mifona ho azy. Na ianao ary indray fa tsy fantatro antsony hoe finona moa zany antony ifonako zany fa dia mifona fotsiny. Ohatra zay koa le zavatra misy, vehivavy manao an'izany. Hoe rehefa tratranao amin'ny fahadisony any izy, ianao zany mba miteny fa vadiny iny. Amirona ny zavatra tsangatsaman'olonao, zavatra efa tamin'ny 5 taona lasa ry tantarany aminao mba handisony anao dia ohatrany hoe lasa ianao ndray ty dia izy ndray mimenjana. Dia ohatra zany ny ataon'ny zanaka amin'izao fotoana zay ny ataoko hoe lasa le zanaka amin'ny patron. Izy ndray no milongolongy, izy ndray no miseho tezitra, izy ndray mampitamby anao, amony tena andeha ilozako ato nareo, rehefa tsy hitanareo ave tsy hitady ihany nareo. Lasa ohatry zany le zavatra atao amin'izao fotoana izao. Satria maninona mahazo loha ratsy any amin'ny namanamana any, any amin'ny namanaman-dratsy hafa any, any amin'ny fiarahamonina, ao anaty Facebook amin'ny orona tsara rehetrarehetra io, zavatra tsy mandeha amin'izay laoniny. Dia inona? Lasa mitarika koa zany makany amina resaka fivariana lavo. Fivariana lavo izy satria nahoana jereo tsara io raiso amin'le niteneniko teo sipakelina 10 taona amin'izao fotoana izao efa mahalala resaka porno. Zafady amin'izay teny zay fa zay mihitsy ny zava-misy. Efa mahalala an'izany izy satria naninona rehefa miarakaraka amin'ny namana any dia mijery an'izany no atao. Dia manomboka mahita an'izao agegena sy adalamba za rehetrarehetra zao hoe ty zany andramana atao an'izao, atao an'izao, atao an'ity. Dia lasa amin'izay raha fampiarana kely amin'le sam'le kanijaka kely mivorivory any dia raikitra amin'izay zay tokony atao. Mivoay kely koa tsy mifidy arapaka dia mandeha araka izay tokony ho izy dia reny olona reny rehefa avy eo le eritreretinao ho reny mpianakaviana. Reny olona reny rehefa avy eo le eritreretinao ho alaina vady, ho alaina taranaka. Nefa reny olona reny efa araka zany sy zany. Efa dilan'ny ela sy ny ela hozy ny iran'ny Samuel. Azonao le izy, le toe-tsaina zany efa miova, le zavatra rehetrarehetra atao efa tsy mandeha amin'izay laoniny. Dia avy eo amin'izay raikitra ny hoe tonga eo amin'le fotoana eritreretina hiterahana tsy mahazo zaza tsony. Satria naninona le ditra kely be da be tany sy le karazam-panafody efa nilerana
lasa efa namotika tanteraka ny tany anaty de avy eo amin'izay tsy tonga any amin'izay tokony ilavana azy tsony kely de lasa antitra kely avy eo satria maninony le vatany efa reraka meloha amin'ny fotoana efa tsy tonga atao amin'le fotoana tena tokony hoe hiaina amin'le fiainana ara-tokantrano amin'izay be de be le zavatra anina fa manahirana moa satria hainao amanjely le ifampiresahana farany tiana ho tenenina indray misy teny hafahafa tena tokony halaza azy mihitsy de sarotra raha hoe eto no hitenena anazy reo zany aloha zany ny zavatra tena hoe teboka angeza be mialy a tena hoe hita sy fantatra tia koa zavatra anankiray anisany manimba betsaka an'le akizy amin'izao fotoana koa ny ataon'ny ray aman-dreny sasany mandray an'ity zavatra avy any ivelany ity ino zay papi mami tati toto sy ny tena mariny ka toto satria taloha zany hoe tantine sy tonton fa le tantine lasa niova tati azonao le izy le ohatra zany ohatra hoe i tonton iadja sy tantine Mélanie ao fa niovy zay taty orina hoe lasa tati Mélanie fa tsy tantine Mélanie hoe ma tante hoe tantine fa lasa tati Mélanie le izy ao ka rehefa lasa le tantine niova ho tati le tonton ve zany mety iova toto fatako azona zay zavatra zay lasa nanimba zavatra very amin'izay le hoe dadato dadanaivo dadafara neniraivo na nenevo nenito nenfara very zany tsika malagasy koa mantsy manana fomba fijery rehefa dadato de ohatrany hoe olona rehefa dadafara hoe tsy afaka de rehefa dadafara de ohatrany hoe olona mamimamy lava kely tsy fomba fijerintsika malagasy zay fa zavatra iainantsika fotsiny hitatsika eny amin'ny fianakaviantsika eny azo miala izy fa raha mitaratra ny toe-tsaina gasy hatra am'izay tsika tsisy an'izany koa hoe dadanay fa ohatrany hoe olona tsy maintsy hoe bonaikanaiky kely foana de dadato ohatrany hoe ngetringetry ka zay le zavatra kely hitatsika hoe rehefa resahana izy zao hoe tonton misy iny de tsy maintsy katikatara ny tomobiliny iny a matavitavy atoka kely iny a andrasana foana iny rehefa fivorina fa raha vao hoe rdatora-perery andafy tsy nanana de hitanao ohatrany olona miaraka amin'ny malabary rososona sy le kasikety efa maty lela be zany apitoboka-pokambary fa taky ny olona miara-minambary lasa misy fotom-pisainana niova ohatran'izay hitanao lasa zany zao no hitsaratsika azy nefa zany ny antsonan'ireo olombelona reo hatramin'izay fa hatramin'ny nandraisantsika an'ity tati tonton toto papi mamisy mimi rehetrarehetra ity de lasa reny ny fantatry le taranaka tsy fatantsony ny dadatosiny nenito le maha izy azy de lasa ohatrany hoe olona ambany na ara-pananana na ara-tsaranga na ara-bola na inona rehefa resahana hoe ohatrany hoe tonga de ny avy any ambay ake kiambala be raha vao hoe miresaka an'izany de eo amin'io koa mbola misy loza be anankiray le anarana ifonana am'izay sendra anarana mety ho voatonona na mitovy fa jereo tsara me maty le anarana gasy ny anarana am'izao fotoana Yoanina Rayanina Ianina tsy fatako tsony fa very le anarana tena miteny amin'ny teny gasy de raha vao miresaka zao izy any anarandriky hoe raivo de hitanao de ohatrany hoe tonga de olona kotonandra be olona tonga de sipa le mbola manasa tongotra amin'ny savony gasy ny ao an-tsaitsika raha vao resahana nefa zao nisy olona tena misongadina mihitsy teto amin'ny firenena ary nanana ny fahaizany tena anina mihitsy zany raha ohatra hoe izy moa zany zao efa mety tsy mampaninina angamba ny hiteny kely azy ohatra fotsiny anarana ray zao hoe bao Andriamanjato ianao am'izany le izy fa olona tena nanana izy azy nge zany ary mifirazanana zany nge tena nanana ny tena na izy azy tena firazanana andrina be nge zany ary ny resaka teto amin'ny tontolon'ny firenena sy ny maha olombelona aitsika tsara ny tantaran'izany bao Andriamanjato ino i le anarana misy hira zay any hoe hira efa taloha izy ity fa mandalo kely ato an-tsaiko iza ibao sa ibebino ananandradradradradratra ibao sa ibebdradradradratra tsy tadidiko le mpira bao samy tsara anareo samy tsara bebe samy endriky ity gasikara ohatrohatrazay fa raha am'izao anao ny tenenina iny misy sipakely manja kely ohatra miala ohatr' zao zany hoe sady mandoko volony namboatra volo milay tsara ohatr' zao tsaratsara constitution eny andalana de mba misy mikitika zany de hoe ahoana anao amiko fa midiko ny taniko ty izy any anarandry de hoe beby
azonao le tonga de afafa be ve de ohatrany hoe raha voatsy tsy haiko misy zavatra miova zany andraisan'ny fiarahamonina an'le anarana hoe le anarana gasy raha teneno ary ny anaranao zao zany ohatra hoe ndrema fa tonga de hafa ny fandraisan'ny olona anao hoe ndrema nefa ianao olona manamaizy anao manatitra CV anao ohatra hoe hiasa any amina ataovy hoe hiasa eny amin'ny aéroport reny Ivanto de ataovy ndrema ary ny anaranao anaty CV ao iza zany ny atsonanao amin'ity zany de ndrema fa mety tonga de hafa ny fandraisan'ny olona an'izay nonohatra hoe Jonathan ohatra zany a ohatrany hoe misaonina kokoa hoe tokony ho cadre le Jonathan fa le indrema hanadio fitaratra azonareo le izy lasa misy fiovanjavatra ohatra zay mifandraisan'ny olona azy nefa zany iza ny nanao an'izany tsika ihany tsika ihany no ny fandraisantsika loatra an'le zavatra olona avy any ivelany de io anarana io nyvoatra ohatra hoe ny dadantsika zao mbola tsy misy an'izany hoe iza ny anarany raha tsika teo miteraka teo anelanelan'ny taona 70 hatramin'ny taona 2 zany de anontany io ny anaran'ny dadantsika raha mbola misy an'izany anarana Jonathan zany hoe iza ny anaran'ny dadanareo de hoe Kevin mbola tsy nisy an'izany fa teo amintsika am'izay teo amin'le promotion atsika teo amin'ny taona 70 zany nanomboka anisy io Kevin nanomboka anisy ny Jonathan nanomboka anisy ny anaram-bazaha maro isan-karazany fa nivoatra indray nisy dérivéany indray reo taty aoriny nisy dérivény ohatra zao hoe ny iza re zany ohatra ny anarantsika tamin'izany zareo ny anaram-behivavy tamin'izany mbola ohatra hoe Kristina mbola zany Natalie mbola nazava fa le taty ambaniny zay am'izay jereo tsara le anarana am'izao Yohana azonao zany tonga de vanarantsika anao tamin'izany misy koa hoe Sara Lapino hoe iza ny anarany bebe anareo ve de mbola misy hoe Yohana ve bebe anareo tsy misy an'izany fa anarana vao taty aoriny zany Lala Soema fa i bebe tsy maintsy bebe voanga bebe voahirana i bebe fa mbola tena anarana gasy ary miteny ary miaingo tsara mihitsy le teny fa taty aorina lasa ohatrany hoe ambany le izy amintsika noho ny diso fandraisana le zavatra misy zany tompoko de efa manova koa ny fotom-pisainana sy ny toe-tsain'ireo taranako tsika ireo azonao atao raha ohatra ka hoe tsy tianao ntsony ny resaka an'le tena anarana gasy be taloha reny zao efa tena any fa mety ohatra hoe mbola misy ny anarana gasy miteny tsara ohatra hoe Todsoa anarana gasy miteny tsara ny hoe Iaja anarana gasy miteny tsara ny hoe Ertina anarana ohatrohatrazay tsy mampanina noho n'le hoe andeha andray ianao de anarana hafa n'olona avy any zay tsy fantatrao na ny dikany na ny heviny ohatran'le nisy fotoana ny teny hoe mpanao baolina ianao mpakafy baolina ianao de ohatra hoe Diakité hoe mpilalao baolina mba ekipa mba tena tiako mihitsy reto anina afrikana reto de izy ohatra de hoe Diakité ohatra mba tianao de nataonao Diakité ny anaran-janakao fa efa taty aorina ianao vao nalala hoe ndikan'le Diakité amin'ny teny gasy hoe zezika ohatra de eo anao vao hoe fa ahoana ary ty fa fataro tsara arak'izay tokony ho izy le zavatra tokony hipetraka ho an'le taranaka ohatrohatr'izay indray zany le izy raha hoe asongadina indray le olana kely sasatsasany zoniny ankizy zany zao ny resantsika teo mialy de le resaka hoe fandraisana an'ity le hoe taty papi tonton sy ny tariny de io anarana lasa novany io ihany koa de zany de efa anisany tsy mametraka an'le fanabeazana ao anatin'ny tsirairay fa lasa manambany an'le mahakasy tsara sina resaka ihany koa efa vao tsy ela akory zay somary naoraka kely teto amin'ny fiarahamonina ihany koa moa zany ty resaka hoe fanolanana ity izay olon-dehibe manao azy na amin'ny ankizy kely na amin'ny kivatombato na ohatran'izany tsara sina resaka ihany koa tena mirongatra ihany koa izy io mino fa mbola rivotra avy any ivelany ihany koa no fosotra amin'izany fanolanana izany ihany koa ka taloha kosa tena tsy hisy mihitsy zany hoe raha aman-dreny andeha an'olona fa tena azo antoka hoe fa tsisy an'izany mihitsy tokoa tena tantara de mipetraka foana tantara de mipetraka ary ny sotoavina raha sanatriavina kanisy zany raha tena sanatriavina ozy andeha ataontsika hoe sonjiray lohasatsy ilozan'izay amarana angamba kosa tsy hoe ny ray niteraka zany ny andeha an'olana anjanaka nefa amin'izao fiaina fa zao ike be dabe nge zany tena be dabe zany angamba kosa ozy raha tena sanatry tsy maintsy misy de tsy ny ray niteraka mihitsy ny andeha an'olana ny zanany vavy zay loha anankiray faharoa le resaka fanolanana zany mety mifototra kely amina toe-tsaina le izy ao zany le tenenina hoe vatanareo fe ny tenanareo fehezo fa zay ve tsy akanjo mba am'izay mapety anay ozy le vehivavy sasany fa zao anie ny lalàna eto amintsika fotsiny mihitsy ange de efa mametra an'izany manana lalàna an'izany tsika fa tsy fantatro ao hoe
rehefa aizy io miatra de rehefa aizy io tsy miatra misy iny zao tsy ho resahako betsaka fa nisy vehivavy iny zao nalaza be tamin'ny fomba fitafiny izy iny tao ao akanjo kely mampidira ravim-body be zay ny nanaovany de izy mandehandeha to any Atsinanana any tonga hatraty Antananarivo tonga eny Antanina reny neraka Analakely Ambojatovo mandritra an'izy le mandehandeha io ino mipôziny ny akanjo ambony mampidira vatanony be ny akanjo ambany mampidira ravim-body fa raha ny lalàna velona eto amintsika raha tsy diso atao mbola tsy maty zay lalàna zay a mba hanisany zavatra nianarana tamin'izany fotoana zany ny artikla 307 ao amin'ny code pénal de milaza fa voarara ny manao fitafy manohitohina ny fomba amampanao eto Madagasikara de misy koa artikla miresaka ny fitondrana mini-zipo sa io 307 io zay le mitondra akoatrany any amin'ny plage hoe tsy azo atao ny mitondra an'izany ety amin'ny toerana misy ny saram-babe tsy fanao zany fa tsy misy mampiatra ve zany lalàna zany fa jerem-potsiny takany tanina lavona de inona zany le zavatra misy mitarika toe-tsain'olona hafa reny hoe rehefa samy tsy hiatra ihany de inona moa zany fa tsy de efa mitovy amin'ny biby ao analy de zay mahery ny tompony laza zay zany le zavatra atao amin'ny lafiny anankiray koa nefa inona moa ny tena tokony andeha andrisikanao hoe andeha an'olana raha olona milamina tsara any am'izay fiainanao any ianao hoe le lamilamy tsara ianao ara-tokantrano le lamilamy tsara ianao ary olona voataiza sy voabe ao amin'le fanabeazana foana ihany tsika miresaka voataiza sy voabe ara-pombandrazana arak'izay tokony mahaizy anao inona ny tokony hampisy an'izany hoe hivadika andeha an'olana fa noho io zavatra tsy voafe io ihany isak'izay mahatsiaro de hijery an'le oronan-tsary kely ato anatin'le anina ihany no atao de lasa mitsiry le anina hoe mahita olona de makasary an-tsaina ty zao raha ataoko an'izao de zao ty zao raha ataoko an'izao de lasa metraika tonga amin'izany le zavatra misy zay le izy zay fa raha tena voataiza sy voabe ka tena miatra daholo ny lalàna velona eto na makany am-piangonana raha nge miala misy manao mini-zipo olo-mpanjakana aza nge miala misy manao mini-zipo zany hoe aiza ho aiza zany ny fiaran'le lalàna rehefa iza amin'ny fotoana manahoana atraiza aiza ny ventiny tokony ho raisina mahakasika an'izay fa tena zavatra mbola lalàna velona eto amintsika zany raha itentsika hoe iany amin'ny plage ny any amin'ny plage moa de efa mazava zay any amoron-dranomasina any ianao ary ny atsika gasy hafa mihitsy zany raha ohatra ka hoe andeha ilomano any an-dobo ny vehivavy tsy misy lehilahy manaraka any fa ny vehivavy no mandeha lehilahy no milomano tsy misy vehivavy manaraka any amin'izao fotoana zao raha e mandreny sy zanaka penada solo akanjo ny solo maillot mason'ny anadahany io azonareo le fiovan'le zavatra taloha ny atsika na io mitaingina bisikilety io fotsiny aza zany rehefa nanomboka nisy reny fitaovany reny ka hoe ineny no entina double aoriana de jereo tsara fa raha ohatra zao zany le zana no mitondra bisikileta zanany lahy de ineny mipetraka miorirana ohatra zao mispirana mbola hitatsika zany any amin'ny faritany any mbola be da be fa sanatry avina raha hoe zanany lahy no mitondra bisikileta de ineny no misalaka hipetraka ao arina tsy fomba zany na moto na bisikileta zao moto mbola fomba tokony hipetraka zany hoe ny zanako alahy no mitondranao amin'ny moto de efa tsy tokony mety zay satria tsy afaka hipetraka hispirana ianao midika an'izay zany ianao tokony mijery fitaovana hafa ianao andehananao fa tsy hoe ny zanako alahy ny andeha ho salakainao jereo tsara zay teny hoe salakainy zay ohatra zay ihany efa nresahako foana le resaka hoe eclipse amin'ny alaka misy raiky amin'ny 20 jona amin'ny 4:20 minitra anomboka ny fanakona masoandro voajanahary malina ny fanakona masoandro kanefa mampidi-doza raha tsy mitandrana jamba tsy misy fanafana raha mijery fanakona masoandro amin'izao tsy misy fanafana raha mijery ny fanakona masoandro amin'ny solomaso fampiasa isan'andro tandremo fa loza ny toy izany mila solomaso voatokana ho amin'izany raha te hijery ny fanakona zany tamin'ny taona ray sy roa arivo zany tadidiko tsara classe de 10e atao amin'ny Saint Michel zay tamin'izany fa tena mbola laniko tsenjera hatramin'izao zay tena najaina sy natahorana mihitsy zany satria zany raha jerena eo amin'ny tontolon'ny fombandrazana ihany koa de dada sy neny no natsoina hoe masoandro amam-bolana dada sy neny natao hoe masoandro amam-bolana de ny eclipse de fifanakona ny masoandro sy ny volana zany hoe ny masoandro sy ny volana no mifanakona miray ny masoandro sy ny volana de ianao ve hijery dada sy neny manao firaisana de hijery an'izany ianao ao anaty baiboly rehefa misy hoe faty ianao raha mahita ny tavako tamin'ny Moïse le mba nangatako hoe ao raha hoe mba jereko kely hoe zany tarehanao zany tonga de namaly le afo be mirehatra faty eo anao raha mahita ny tavako izy azonareo ny tiako resahana zany hoe
ohatra zay zany tsika gasy amin'ny fomba fijery hoe rehefa fady de fady tena misy zavatra tena apetraka mazava mihitsy hoe tsy tokony horesahany zany fa olo-padiny eto tsy tokony horesahany itsy fa olo-pady aza manao an'izao fitafy zao fa mba matahora ihany fa mba manana olo-pady mba manana anada mba feperokely ny resakareo fa mba manana anabavy zavatra ohatroatra zay le izy am'izao nga misy mivaky loha am'izany samy manao zay sampatanaotra nyganagana amin'ny sasy eny de zay le nresahako teo ohatra amin'ny fiompiana mihitsy le fiainana am'izao hoe mena hanina de avoaka mienjy de avy eo mena hanina de matory mitovy amin'ny poulet de chair zany no mitaiza zanaka zany am'izao fotoana tsisy fanabeazana tsony provanty fotsiny mimena de ngeza be mirongaronga de zay ary mbola misy lesoka hafa koa ty kalazan'inona indray ny lasa reniny kalazan'inona indray ny lasa reniny satria neny tsy eo lava de kalazan'inona ny lasa reny manabe an'le zaza de inona zay kely mba fantatry kalazan'inona tany amin'ny tontolon'ny tany azafady am'izay fiteny zay fa zay tonga de azahoanareo azy hoe le 3x5 iresahako 15 le kely mba fantatry kalazan'inona tany no anabeazana an'io zaza io de ino ny lasa fanabeazana iainan'le zaza de lasa ohatran'inona miompy ihany le resaka andeha ivoaka neny de mitena kalazan'inona tandremo tsara le akoho sao de mihinana zavatr'olona ao ohatr'izay mihitsy le zava-misy tsisy fanabeazana miampita itsony satria neny tsy eo lava olana io olana kely io satria lasa kalazan'inona no ohatrany hoe renin'le zaza vao miteny izy ka le zaza me mitombo de me mandray de lasa ino ny fatany ino ny mahavita miteny azy sy mananatra azy fa le tena reniny tsy hitany lava tsy henony lava de lasa misy zavatra mebanga ao akoatra ny mahareniny azy am'le kalazan'inona ny tena ratsy ko aza fa misy an'izany am'izao nandray lasa reny kely mihitsy le kalazan'inona satria tsy eo lava neny tsy eo lava neny de dada sy kalazan'inona no mifankahita fa matetitetika eo koa lasa reny keliny ndray koa kalazan'inona amin'ny farany olana ihany zany ho an'le vehivavy miasa isan'andro kanefa tsy maintsy miasa ariko inona moa no atao hoe tsy ampy le fivelomana tsy ampy le fari-piainana de tsy maintsy miasa zay ny teneniko hoe any amin'ny fitondram-panjakana ny lesoka voalohany fa raha tena hoe miakatra le fari-piainan'le olona lasa ihany io fanabeazana io afaka samy mandeha ihany le fanabeazana fa zao lasa gaboraraka loatra le izy satria matin'le fitediavana le ray aman-dreny ho an'le taranaka kely nefa le taranaka kely efa mibrioka villalakafa de lasa inona tsy manapidina rehefa mba mananatra an'le zany nareo nga mba eo ana de anao nga teo de zao vao hoe maninona azonareo le izy lasa manometsiny an'le ray aman-dreny am'izay le zanaka rehefa mba mananatra le ray aman-dreny ka nareo tsy mba eo mihitsy ho anay nga nareo mba manam-potoana ho anay fetinareo tsy atao trano fetinareo mbola miasa zay foana nety lasa ohatr'zay le zavatra misy fa raha mba misy fanatsarana ny fari-piainana e raha mba misy fiakaran'ny fari-piainana mba zavatra tokony azo atao zany ny fanotsina efa sady miresaka vahaolana zany io zay indrindra ny mantsy hoe sao de hoe manakihana fotsiny eto nefa tsy manana na hanina ohatra ny lanonam-borotsiloza ny amponga midobodoboka ny akora mameno sa fa ny hanina roso vahiny tsy misy de ny vahaolana zany de zay ndraikitry ny fanjakana aloha zany aloha zay voalohany indrindra satria tsy mety le fari-piainan'le olona de lasa maty any am'le fitediavana izy de le zavatra anabeazana an'le taranaka fiarahamonina sy ny karazana haino manjery no manabe azy de reny no ampiariny am'izay fotaon'izay zany lasa very lalana kely le taranaka satria tsy misy ray aman-dreny manoro avy eo izy efa mitaritarika olona miditra ao an-trano tsy manapidiny ntsony le ray aman-dreny satria ianao nga eo ananatra azy de lasa tsy maintsy manaiky ianao zay mivady angery any koay mbola tena marina tsy mbola vonina iroso am'le fanambadin'le zanakay fa zao zay moa ny teniny akiziko ananina moa ianao ray aman-dreny fa de zay ary zany tanao misy alahelo ihany ao anatin'le ray aman-dreny tsapany mihitsy hoe misy zavatra banga fa tsy afa manoatra izy satria mahatin'le fitediavana izy hatramin'izay ho an'le zanany andraikitry ny fanjakana zany ny fanabeazana eto Madagasikara de tokony fototra amin'ny fomba mampanao mahamalagasy atsika isapoko isaparitra tsy mitovy daholo ny fomba mampanao isaparitra de tokony samy mitaiza sy mampianatra ny taranaka arak'izay tokony ho izy daholo fahatelo akoatran'le fanabeazana zany de ny fanabeazana hafa akoatra ny any am-pianarana io resako de ifotorana manokana mihitsy ny mahamalagasy amin'ny tontolon'ny serasera sy ny haino aman-jery miparitaka misy na ny miankina na ny tsy miankina
efa nilaza foana hoe raha tena mahazo fandaharana manokana any amin'ny aino amanjerim-panjakana ny fivavahana nentim-bazaha dia tokony hahazo fandaharana manokana any amin'ny aino amanjerim-panjakana ny mpiresaka ny fomban-drazana malagasy satria ny tany any ny gasy fa tsy any ny kristianina, ny tany any ny gasy fa tsy any ny silamo, dia tokony hiresaka an'izany ihany koa zany ny mpitana ny fomban-drazana ampitany ny fanabeazana any. Ny aino amanjery tsy miankina rehetra dia tokony ho loha laharana ary lahara-pahamehana mihitsy aza le lalitra koa manelingelina tsy hoe le lalitra ny lahara-pahamehana tokony ho loha laharana lahara-pahamehana mihitsy aza ny fanabeazana isan'andro miampita makany amin'ny taranaka malagasy mba ielana amin'le hoe mitomany ho amerikanina mbola mikokapango le gasy ty koa matikambo tomany amerikanina mbola mikokapango ozy oziasy mbola miadikasoka o mamindra ny abadolona fa zavavampikasoka mitomany amerikanina mitomany ho sinoa tomany ho koreanina ny gasy amin'izao fotoana mitsiriritra mafy teo vazaha teo zana-bazaha satria maninona reny no alefanareo isan'andro eny amin'ny aino amanjerinareo eny dia zay no lasa tsiriritiny sy hibeazany fa tsy ny maha izy azy sy ny fototra maha olona azy. Ny toerana rehetra misy ny karazana takelaka fanetanana mpanao publicitaire mameno ny lalany reny dia mba karazana zavatra tokony mba mahasoa mahatsara no avelan'ny fanjakana ho apetaka amin'ireny toerany reny ananarana na ampitana hafatra na mba ohabolana mampieritreritra na mba zavatra mba manaitra ny saina sy manitona tokony ahafahana mibe sy mivelatra. Aza tonoina fa mamolavola olom-banona isika hitondra firenena, hitondra vahoaka, hanasoa ny tanindrazana, hitondra tokantrano, hanabe taranaka. Zany no zavatra tetiavintsika. Indrindrindrindra ihany koa zay mba misy hoe fahalalana eto amin'ny firenena hoe olona zany mba fantatra hoe mba manana fahalalana amin'ny sehatra ohatran'izao, amin'ny sehatra ohatran'izao, amin'ny sehatra ohatran'izao, tokony mba tohanan'ny fanjakany reny olona reny rehefa miresaka ny mahamalagasy. Tsy hoe miantso vonjy raha miresaka an'izany fa tena miteny mihitsy hoe raha hoariky manokana amin'ny tenako zao mpiresaka zavatra ohatran'izao foana isaky ny misy sehatra ahafahako miteny na fahitalavitra io na onjam-peo io na any amin'ny serasera hafa io na gazety io fa misy ve fanjakana mba mijery an'ireny olona reny hoe mba lahara-pahamehana kokoa le fanabeazana ara-kolotsaina, mba lahara-pahamehana kokoa le fampitanan'le mahamalagasy fa mba misy ihany zavatra tokony mba hojerena manokana manoloana an'izany. Ny fampahafantarana sy ny fanajana fomba mampanao sy ny fady miatra eto amin'ny tany sy ny repoblikan'i Madagasikara tokony andraikitry ny fanjakana zany ahafahan'io zavatra io rehetrarehetra io mifameno amin'ny fanabeazana, fambolena, fiompiana, ny jono sy ny hazan-dranomasina atao araka ny tokony ho izy hoe iresaka ianao dia tsy hoe bandy mipetraka tetsakady fotsiny nandritry ny androm-penany no andeha hidina ho any Toliara andeha hampianatra momba ny fanamboarana fiompiana makamba ohatra fa any misy olona efa zany kely dia efa io ny fiainany io ranomasina io ny kilalaoany ainy no manao fanidy amin'io ainy no miresaka amin'ny biby rehetrarehetra ao ainy no mampakatra an'io amin'izay fotoanany dia ny any zany no tokony hotohanana araka izany. Jereo tsara izay zavatra io fa anisany manimba zavatra eto Madagasikara io hoe olona tsy ao anatin'le tontolo no lasa manao an'le tontolo dia lasa hoe ianao ohatra hoe ny zavatra nianaranao ohatra tamin'izany nianatra nanao dissection petit mammifère teny akatso nianatra nandidy voalavo nefa ianao rehefa avy eo lasa ary amin'ny inona reo ohatra ary amin'ny zava-firesahana manokana momba ny herinaratra ohatra zany dia lasa zany sala misaka voatsipy sala amin'ny omby voatsipy-taolana samy sakafo fa tsy sahaza tao ihany fa ny famadika. Zavatra ohatran'izany no anisany mahatonga ny oloneto tsy tamany eto amin'ity Madagasikara ity le taranaka fa mitsiriritra n'le volam-bazaha, mitsiriritra n'le fitaovam-bazaha, le fahaizam-bazaha dia vao mba mahazo fahalalana kely ho any an-dafy andeha anao inona mamaika an'le zanaka gasy anao légionnaire frantsay. Zany hoe anao légionnaire frantsay no hamadika tanindrazana any inge ianao zany raha raikitra zany miady amin'ny la Frantsa dia ianao miaramila frantsay dia ianao ihany nitifitra anay eto kinona mova dia efa raikitra zany rehefa zaika azonareo ngamba le zavatra rehetrarehetra tiako ampitaina fa
tena tsy ampy ny sehatra tsy ampy ny tena maromaro ny ohatra teo ary hita hoe zavatra mbola azo averina ary azo ampiarina daholo mihitsiny a raha tonga ve ireo vahaolonan'ireo hoe milamina fiainan'ny malagasy samy mandray ny andraikiny daholo nydrehetrarehetra mbola afaka hiverina ve hoe ho tafaverina sy ho tafapetraka amin'ilay soatoavina tena malagasy nampireharehantsika hatramin'izay a ny malagasy aty aoriana sy ny taranaka rehetrarehetra mino an'izany ianao dimanjato isanjato mihitsy ny antony dia zao sady anararotako ihany fa misy vahaolana ray mbola tsy voalazako andao hidirana mihitsy le sehatra andao tsika indray no manafika inona zao no malaza io resaka réseaux sociaux io ny tenako zao ohatra tsy mahay manokana momba ny resaka informatika noho izay olona efa nianatra manokana momba an'izany raha misy an'izany olona mahay an'izany dia afaka mety hoe hiara-iasa indray amolavolany dia fehezitsika indray le sehatra idirana daholo zay anina rehetrarehetra io dia aparitaka foana le resaka aparitaka fa tsy loza zay tsy ho tonga saina io dia lasa io ho an'le olona mahay manamboatra an'ireny hoe tsy mampaninana irahana miasa amin'ny vazary zany raha zay mahasoa mahatsara reny karazana dessin animé reny karazana film court reny natao long métrage mihitsy natao série mihitsy io ve dia tsy ho vitatsika lava no mipiraga io raha io fomban-drazana io no resahana inona zany le tiana atao mijery an'izay olona tena manam-pahaizana soratana mihitsy le tantara soratana kely le fanabeazana tiana ampitaina dia inona alefa miainao manjery foana lefa miainao manjery dia mba atao zavatra manintona somaleva le sary maina gasoko sady amin'izao koa efa tsy vita ntsony le mitantarangano dia zara raha misy hoe atao an'ireny zay zavatra misy zany no arahana dia hitsofoantsika le sehatra ohatra zany hoe raha le zanaka kelyntsika mitsiriritra nry ladybug mitsiriritra nry benten mitsiriritra nry spiderman mba superman sy izavy le karazana manina reny raha le zanakatsika mitsiriritra nyreny zany no vitatsika zany mamadika kely an'ireo tantara gasy reo mba hoe mbola kely le zaza dia efa mba mitsiriritra hoe izy no ibony izy ny ranakombe izy no ibotity izy no ikotofetsy izy mba manana hero koa ngetsika izy ny rapeto zao ny zavatra vita an'izany tonga dia rakakabenana ao an'ity raha voarabenana poka ny tatsy ianina nandatsaka varatra tety mba mitsiriritra n'izany le zanaka fa tsy ireo fatina manina vany an-dafy ireo daholo ny tsiriritana dia hatramintsika raha eny zay moa zany ny zava-misy anisan'ny vinavina sy fikasan'ny Malagasy TV moa zany no amokatra an'izany fa apetraka amin'ny ekipa zay sady kopatanana ihany koa no isorana be da be eo ihany koa kopatanana manokana ho an'ny Pirasy Nandrianina ao anatin'ny sivana ny fandefasana ny hira sy mozika satria ao anatin'ny fitezana daholo reny rehetrarehetra reny zay miroborobo fatratra zay moa le Malagasy TV asan-dratony antsika ankoatra ny fandarana hafa moa dia miezaka manabe amin'ny alalan'izay kely vita sy kely fantatra samy adaladala eny ihany fa rehefa adaladala koa ny tafaraka le adala anankiray mba mety afaka manitsy lalana hoe lasa lavitra loatra ianao zafy mbola miady zay ho ampovoany zay indrindrany ny fotoana no tsy maharaka raha iresantsika nyity resaka soatoavina sy ny fahendrena malagasy ty ary mino fa samy nahazo ny anjara tandrify azy na ndray aman-dreny na ny zanaka asa mbola ho velesitsika ve izy ty amin'ny heriny sa manahoana sy manahoana zay resaka ny olona indray ao tsy tsika mahita azy zany mbola tokony amin'iletsika sa manakory eny ary fa dia mino fa misy azo nitsakotsakoana kely mety sy nahavoky be fa mety afaka nentina natory efa mba ampy olevon'ny vavony ao parain'ny andro aloha zay efa mba izy zay aloha makasitraka makatelona ny mialy makasitraka makatelona ny ekipan'ny Malagasy TV rehetra niarana natotosa taminay indrindra fa tsika rehetra ny anivon'ny tokantrano zay nasaiko manokana mihitsy hanaraka ny fandarana androany ity satria tena zava-dehibe loatra eo amin'ny fampivoarana ny fiainana isa tokantrano isa mbatan'olona any amin'ny sehatra rehetra any na any ampianarana na any ampiangonana na eny amin'ny fokotany fiarahamonina eny hatrany amin'ny faratapon'ny fanjakana ozy ateo ifonana ialana tsiny raha sanatry mety nisy hoe teniny nanohina na somary maherihery na mahitsihitsy mety hoe nandratra kely ny sofintsika na nanitsy loatra tany amin'ny aty fotsika tsirairay avy aza mitana-po fa zavatra tsy maintsy tenenina ihany refa raha vao marary fo anao dia tena ianao mihitsy zany le izy anjara ohatrany hoe nitono ve anao ka mana sa nahandro anao ka kody fa dia zay tofo ny mpamosavy fa zavatra mahasoa mahatsara reny ny fanalana ny akalam-bay tsy maintsy marary tsy maintsy marary io fa raha vao tsy zay koa io dia mivadika kansera tapahana mba amin'ny tongotra rehefa misy parasy dia tsy maintsy sokirina fa lasa manatody be da be dia mepitapita dia ratsy bokaboka be ohatran'ireny sakamalao ambazimby reny tongotra reo farany ohatr'izay ny zavatra misy fa dia atao ny soavatsara ten'Andriamanitra ety ampamaranana fandarana velomaina dia mirary soa
amin'ny heriny anio indray miala mankasitraka ny Anel Beauty moa zany zay tsy adiniko mihitsy ny misaotra azy am'le hainao ihany mba tsika mpita tafika sy manodidina eo tsy mahafantatra azy mankasitraka be da be dia amin'ny heriny indray dora angamba azonjonoana ve zao raha zao e mangazo mbola misy trondro miakatra eny efa namanjono ara dia tsy azo atao zany e azo atao manjono fa ka ndao manjono fa ina rarena zay trondro miakatra any fa mba fitana alaitsika vetivetiko dao namboatra fitana mety zany teny amin'ny Anel Beauté misy fitana mety mba ao anatin'ilay sotoavina malagasy fonga zany hoe hitany ao koa mba tsy any anaty telefôna sy ana teknôlôjia ianao miala voly fa mba manjono mba maka eny eny an-jaridaina manao klipy eto zao no tena milay mety ianao sisa zany eritreritry nanao klipy eto resako raha lanty dia anao klipy mety tsara mihitsy miaraka amin'le an'iny fa zao misy an'le tonkariny ihany koa ino andao tournetsika vetivety eto le ohatrany hoe tsika mantsy teny resaka hoe raha aman-dreny sy zanaka le hoe irery maninona mandro tsaramaso rery mety eny ananosy be efa tsy tsaroko tsony tsaronao tsony ve tsy mandalo ao anatin'ny saiko indray aloha zany zao eny efa tongokalo teneniko zay rehefa mandalo ao anatin'ny saiko ao izy dia teneniko eny efa tadidinao zay tongokalo teneniko zay ao izy ao tokony misy ao e misy azo fampiresahana amin'izany eny tsika zany ty tsy fandray tanana fa zange malagasy ohatra vazaha zany vao eo any tenenao hoe gasy tsy mandray tanana sangana andray tanana fa mipaika zay e veloma daholo tsika rehetrarehetra ny atokantrano any eo koso Salam